Ny ampafantarana misimisy kokoa ny fisiny ny tetiandrom pamokarana ao amin'ny tolotra mandroso 3-2 amin'ny hoe inona no ilana azy ary ahoana no ampiasana azy sy ny fampafantarana ireo vokatra sy toetam-baovao rehetra avoakan'ny fobe famantarana ny toetrandro na ny DGM. Ireo no ny fatoana nandritry ny atrikasa izay natao ny tontolo andro ny talata 20 Oktobra 2024 tao amin'ny fobe famantarana ny toetrandro eo Pandrinomby. Nohon'ny fiaramiasa ny fobe famantarana ny toetrandro sy ny tetikasa GZ Prada, tetikasa ho fanamafisana ny rotsompiarin'ny famokarana amin'ny iatrenany fiovaovan'ny toetrandro izay eo ambany fehin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono iarahana amin'ny firenena Allemagne dia efa tafapetraka nanomboka ny volana Jolay 2024 ny tetiandrom pamokarana ao amin'ilay tolotra mandroso 3-2 ao amin'ny tambajotra RTL ka mpiara-mombo nantoka amin'izany ny viamo. Afaka misitraka izany tolotra izany ireo tantsaha mpamokatra sy ireo mpisehatra eo amin'ny lalam-piariana 10 raha efatra izany teny ampiandohana dia ny vary an-drano, ny katsaka, ny voanjo, ny sakamalao ary ny tsaramaso. Nohon'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiovan'ny toetry ny andro dia zava-dehibe eo amin'ny sehetry ny fambolena ny tetiandrom pamokarana ka amin'izao fiandohany ny taom-pamokarana vaovao izao dia ny anomezana fahalalana ara-potoana momba izany indrindra amin'ny alalan'ny finday no antom-pisian'ny tolotra mandroso 3-2. Fantatsika hoe misy ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiovan'ny toetrandro dia anisan'ny voakasika lehibe amin'izany indrindra ny eo amin'ny sehatra ny fambolena satria amin'izao ny tantsahantsika dia mitaitaina isaky ny tonga ny fanomboan'ny fotoam-pahavaratra hoe anahoana ny orana amin'ity taon'ity ho tsara ve sa ho ratsy dia maka référence foana zany izy amin'ilay teo aloha hoe nisy foana ilay taona ratsy dia mieritreritra zany izy azo vokatra avy amin'ity sa tsy. Dia izay indrindra no antony nanaovana ny calendrier cultural zany amin'ilay fiovaovan'ny toetrandro izay. Misy ny vinavina ho an'ny taom-pambolena ho avy zany 2024 izay manomboka ny Oktobra ka hatramin'ny Avril izay avoakan'ny DGM. Dia ao anatin'izay no ahafantarana ny fitsinjaran'ny orana zany isam-bolana manomboka Oktobra hatramin'ny Avril. Dia avy amin'izay koa no anaraha maso hoe amin'ny volana inona no mety ho be orana be dia amin'ny volana inona mety kelikely dia aiza zany misy risika amin'ilay fambolena. Dia avy amin'izay no ahafantarana hoe aizatsika ny tokony hanomboka amin'ny resaka semis zany na hoe famafazana dia kendrena ihany koa hiala ao anatin'izay ny any amin'ilay fotoanan'ilay famoazana zany na floraison satria ny phase de critique raha sendra amin'iny tsy ampy ny orana dia mazava ho azy fa ho ratsy ny vokatra. Dia izay koa zany jerena arakaraka ilay habetsahan'ny orana isam-bolana zany ahitana hoe tokony handroso kely tsika na tokony hematra kely tsika amin'ny fotoam-pambolena. Dia izay indrindra no ilana an'ilay 3-2 hotline zany izay ho ataontsika androany ny tapany ariva eo izy io zany dia anisan'ny lalana iray ahafahana mampita aingana kokoa izay atotam-baovao momba ny tetiandrom pambolena izay any anivon'ny tantsaha satria fantatsika hoe maro amin'izy ireny efa manana telefona fa manana izany dia afaka kokoa izy mba mahazo aingana ilay vaovao izay avoaka ao anatin'ilay hotline 3-2. Maimaimpona ny tolotra 3-2 ho an'ny antso enina voalohany isam-bolana avy amin'ny tambajotra RTL fa amin'ny sarany mirary 200 ariary kosa manomboka amin'ny antso fafito sy ny avy amin'ny tambajotra hafa rehetra izay iantsona ny laharana aotra 3-3-3 aotra 3-2 na 033 33 00 321.